Maro karavalomanana hatahorana mafy ampiasaina herim-pamoretana. Fiarahamonina malagasy apotoky ny fahantrana ny toe-tsaina sy ny maha-olona. Vakifasana tetsy malaza pikatafika napahitaiko ireo mpangalatra tao am-pasana ny paty. Tompoko lahy sy tompoko vavy, afaly tafaraka aminao ndreny tenako amin'izao takariva ny alatsinainy afatelo ny volana aprily ataona 2024 izao amiarahaba anao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao mpanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Mitohy hatrany ny fanaparam-pahefana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny fitondrana ankehitriny anosakanana tsy navelana andeha anakany manjakandrina androany ny fiara nitondra ny délégation nanotarian'ny Front National ny antoko tiako Madagasikara tany antoerany Jessica Miray sy Tahirinena. Tunyala bomarena be agny Antananarivo mba manana fotoana inje fa mba aza tao anareo aza tao an'io kosa ny olona aza tao an'io kosa ny olona fa ianareo olona hoe za sura fa tsy nomemeny fa tany gradinareo are olona manam-pahaiza mianatra afaka mandiniky hoe atony mety atony tsy mety zao ve ny heverinareo fa mety ka miary flo fa tsy miary vahoaka tokony vezivezeny n'olom-pirenena rehetrarehetra tsy lalana ty iora lasa mijaly voasakana eto le olom-pirenena ndeha etsinanana ndeha ekandrevana voasakana eto a tsy mahavitany famelomatenany a eo a mijaly le vahoaka ny didim-piainana efa miakatra ihany de ampijalinareo le vahoaka tsy vezivezy ampijalinareo le vahoaka tsy hitady vola iny fahalemena zany ny dikan'izany malemy Toy izay natezeran'ny olona tamin'ny lalam-pirenena faharoa androany. Antony, ny filomarika Ravalomanana nonosakanana tsy ho an'ny Manjakandriny dia ny olom-pirenena no niarany sazy. Nidiny indray ny baiko avy amin'ny mpitondra fa tsy mahazo mihoatra tosambaina ny filomarika Ravalomanana. Lalàna viaizy izany no ampiarin'ny mpitondra sy ny mpanaraka baiko toy izao no ahafahany mandrara olona tsy hivezivezy. Zon'olom-pirenena tsirairay avy anefa no mivezivezy, indrindra fa filoha teo aloha izay manana ny sata amin'ny feazy. Na ilaina ampiatra ny baiko aza tsy nanana navaly teto. Ngataka famparabiana tratry ny taona reo androany ato amin'ny toerana mahanina. D'accord. Fa atoan'izay zay amin'ny zavatra zany vezivezy. Voalohany aloha elemano le izy tsenany androany fatanareo ngamba zay hoe tsena ny sécurité ny tanàna sy ny sécurité anareo sécurité anjaranay zany tsy anareo fa anareo fiambana amin'ny antom-panjakana zay rolombovity mahalala zay zavatra zay fatareo ve voasoratra amin'ny adininy fafolo amin'ny lalam-pandonana fafolo mazo liberté de circuler Manjakandrina nagasa Madagasikara atsika anay kina tsy efa vezivezy ato any nangatanareo dia afaka makanareo isy antony manokana ve ny mety anakanana an'le lalana zafady nangataka anao fampiarabana tratry ny taona nareo androany a ao amin'ny Tiko Sambaina dia angaviana anao mba anatona niany misy tranonay tompoko ato dia saika andeha ao zay azonay atao ve sa misy antony manokana mihitsy tsy afahanay manitsaka an'ity lalana iray indreo ty tsy mbola ao anatina fankalazana fampiarabana tratry ny taona zay fa manana anton-dia mihitsy aty Manjakandriny fa mbola tsy ao anatina fankalazana tsy événement politique tsy ao anaty fety zany Ijeriny trano tao Manjakandrina no anton-dia ny aloha ny anaovana ny fifampiarabanana tratry ny taona tao Sambaina saingy izao tsy navela mihitsy ary namelarana ersatra amin'ny arabe tsy nahasakana azy anefa izany nidina ny fiara ny filomarika Ravalomanana ary nandeha an-tongotra niala teto Sambaina hatrany Manjakandrina mandroso sy miverina disy fahavalo hatrany ny mpitondra amin'ny sakatsakana ataon'ny filomarika Ravalomanana toy izao nampiatsihany indray mantsy ny herim-pamoretana androany ny tsy fandriam-pahalemana nefa efa mampiteny ny mona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nakatoavy ny fanjakana malagasy dia milaza ao amin'ny andininy faharoapolo fa ny olona rehetra dia manana zoa ivory malalaka sy hida anaty fikambanana ny olona rehetra dia manana zoa ivory malalaka sy
hita anaty fikambanana. Ny andininy fahafolo amin'ny lalam-panorenana malagasy dia manambara fa ny fahalalana manao hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana sy ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana hita amin'ny fikambanana na ainao manjery anorinana ny fikambanana, ny fahalalana mivory malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana fieritreretana sy ny finoana dia samy iantohany amin'ny constitution daholo na ny lalam-panorenana. Ny lalàna feuille jour lara fa 2018 008 tamin'ny 11 mai 2018 mikasika amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka ao amin'ny lalana fa 520 andalana fa 3 dia milaza fa mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ofisialy amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka, ny antoko politika dia mandray anjara amin'ny fanetanana ny fiainana ara-politika ao amin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna. Larana fa 2011 tamin'ny 2011 bara 012 mikasika ny antoko politika dia manambara amin'ny andininy fahelina amby roapolo fa ny antoko politika dia manana didy anofana ny mpikambana ao aminy, anentana vahoaka andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny ara-politika, ary ianao tatitra mikasika ny rahana ara-politika. Tsy mifanaraka tsara amin'ny lalàna iraisam-pirenena na loi universelle, tsy mifanaraka amin'ny constitution, nefa ianao ny tokony mitandro ny filaminana, ny ati-tany, fandriam-pahalemana. Ka ny andininy fahavalo amby roapolo amin'io lalàna mikasika ny antoko politika voalaza ambony io dia manambara fa ny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka ataon'ny antoko politika dia malalaka, tsy maintsy manaja ny lalàna manakery nikasika ny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka nefa izy ireny. Inona tsy najaitsika teo zao? Ireo olona milamina be reo atao retany ren-tany ty fanambarany ty ary vaovokako zao de zao ho fantany ny olona rehetra. Ny fanapahana larana fa 10 CDD HCC D3 tamin'ny 3 mai 2018 dia milaza ana ivory amin'ny vanim-potoana mpifidianana dia tsy maintsy amarinina amin'ny mety isin'ny fanakorotanana. Iza zao manakorotana, tsika sa izy araka ireo andin'ny lalàna voatanisa eo ambony eo reo dia ambaranay ato amin'ny tokotiky Madagasikara fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana sy fandikana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena ary tsy fanajana ireo fifanarahana iraisam-pirenena nataon'ny Madagasikara sy tsy fanomezana lalana ny antoko, ny tsy fanomezana lalana ny antoko sy ny fikambanana politika anatanteraka famoriam-bahoaka akalamanjana manerana nosy. Fa nososiana ihany koa io nataon'io ny demokrasia eto Madagasikara sy finiavana ambolo-korotana, ino tsara ambolo-korotana eo amin'ny firenena sy manerana ny tany Madagasikara. Noho izany dia ino tsara teny aminareo ary vahoaka malagasy rehetra manainga ny gouvernemanta andray andraikitra momba n'io ministra anankiray io, manainga ny gouvernemanta andray ny fepetra rehetra ampitsarana ny famerana sy ny sakana eo amin'ny fampivoriana ataon'ny antoko politika eto Madagasikara. Miantso ireo solombavam-bahoaka ianareo zany mba tena anamafy tsara an'ireo, ary miantso koa ny préfet sy ny chef district tsy anatanteraka ohatra ny androany zao mety mihitsy ary akasitrahantsika, tsy anatanteraka zay baiko mifanipaka amin'ny lalàna velona sy ny lalàna misy atao tany sy fanjakana. Manainga ny mpitandro ny filaminana ampitsahatra ny herisetra sy fanakatsakanana amin'ireny herisy so de verinao fa tsy tonga efa hoe tia ny fanarahana de tia ny fanarahana. Naharitra ora maro ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faharoa androany, tsy nisy nahazo ny vezivezy ny fiarana niakatra na nindina. Lalan-drany Madagasikara nefa ity lalam-pirenena ity mangany fotsiny fahampitehany izay tsy nisy ny kojakoja intsony antaonany maro.
hevitra taorian'ny nota navoaka ny ministra ny atitany ny zoma lasa teo izay mandrara ny famorina olona ataony antoko politika hafandika-dalàna izany hony administrateur civil de classe exceptionnelle tamin'ity androany ity Jessica Miray sy Tahirina Enatrany. Dia nivoaka indray izany ny didy fa tsy misy afa-tsy ny mpanantanteraka sisa no mahazo mamory olona eto Madagasikara. Eny fa na solombavam-bahoaka hanao tatitra aza tsy mahazo metsena ihany koa. Hatreto aloha izany na ety izao aza fa fandikan-dalàna miompampana ny ataony ity fitondrana ity dia samy mitaza-potsy ny tompon'andraikitra rehetra. Sady fanitsakitsahana zon'olombelona izany no fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena izay nanaovantsika soni. Tsy misy afa-tsy ny filoha nefa no afaka manome baiko toy ireny. Zany no tena atao olona kavana amin'ny président république zany. Ary baiko avy any amin'ny président Rajoelina io nataony io tokely io. Zay no tena olana zay. Nefa zamba miangavy amin'ny mazoka ny chef de justice rehetrarehetra mba hanara-dalàna. Ny asanareo ange dia zao ametraka an'ilay fanjanatan-dalàna ange ny asanareo nefa nareo tsy manara-dalàna. Ary za dia saotra amin'ny président mihitsy nametraka teo mikasika leo déclaration universelle des droits de l'homme. Zany ny fanambarana resam-pirenena mikasika ny zon'olombelona. Zay no tena fototra zay. Ary tsika nanao sinihan'io fanambarana io tsika. Nefa itsika no tsy manaja amin'izao fotoana zao. Ny président république mihitsy ny tsy manaja an'io tompo lasy tompoky vavy. Zay no tena fipetraka io. Zay natao fanjakana standard fanjakana jadona. Ary mino nareo fa raha mbola zao no mitoy dia ho rava vetivety ty fanjakana ity. Za dia samy teny an'izany. Satria ka zay ny chef de district mantsy miangavy anareo ny tenako zany mba hanara-dalàna nareo mba hijery dia mandalàna. Lalàna ange dia milaza lalàna mikasika amin'ny parti politique fa tsy maintsy manao congrès national la ohatra amin'ny parti politique. Aiza moa nanaovantsika an'izany amin'ny anaty efitrano. Tsy maintsy manao an'izany ny parti politique. Nefa izy dia milaza hoe tsy maintsy anaty efitrano nanaovana amin'ny fivoriana. Aiza ny afitarana an'izany. Zay lazain'ny président teo. Lalàna anankitelo lazainy teo fanambarana SPN mikasika ny zon'olombelona déclaration universelle des droits de l'homme. Ray zay zava-dehibe zay. Lalàna faharoa resany teo lalam-panorenana andininy fahafolo. Lalàna farany teo le hoe la loi 2011-012 lalàna mikasika ny antoko politique. Tsisy voaja mihitsy ny tompo lasy tompoky vavy. Zay ny olona zay. Ka za mbola misarika ny setsiky district zandry ataovy ny asanareo amin'ny ara-dalàna. Ajao ny lalam-panorenana, ajao ny lalàna misy satria ny asanareo dia mametraka ny fanjakana tan-dalàna. Tsy vao izao nisy fandikan-dalàna miompampana ataony fitondrana. Atsara hatreo ny hery famoretana fa tsy hembotra intsony izahay ho ny fanambarany ny solomam-bahoaka androany nandritra ny fifampiarabanana tratran'ny taona Tahosambaina hiara-ny sakana tranomantsy ny antoko isaky ny misetsika karakaraina tahaka izao. Jessica Miray sy Tahirina Enatrany. Fanontaniana maro no angatany rotim-panotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara valy ny mahakasika ny fanakatsakana lava reny ny filoha Ravalomanana nataon'ny mpitondra ampiasaina antika teto Sambaina ity fahatapahana lalam-pirenena ity androany. Ny ovy indray mantsy nitetika adin-dramatahora. Teo aloha raha nosakana anaty tsy anatrika ny fotoana mpanoana ny dimy izao tsy avela mivezivezy mihitsy indray ny mpikambana. Toy ny ahoana loatra reny tahotra ny fanjakana amin'ny antoko ity me. Reny ny zavatra hitantsika teo ny tenanay moa anisan'ny solombavam-bahoaka maromaro zay anisan'ny atrika andreo dia hitan'ny arahana nahita teo ny ohatra nameny président Ravalomanana. Araka ny teniny teo dia hoe tsy miemotra isika ary tsy niemotra izy fa nanome ny ohatra ny oaran'ilay barazy dia tsy sankitika azy fa zao ny zavatra ampitandrematsika nyreto ambara fa manana ny fahefana. Kitio ao any singambolon'ny président Ravalomanana ahitanareo azy miteny aminareo izay fa zay miezaka manara-dalàna manaraka ny ara-draniny nefa reny ny ataonareo anay. Trotra ihany ny teniko beta be ny fampirorona amin'izao fotoana zao. Resaka tamin'ilay mpitandro filaminana zay teo dia basy no arangarangana. Tsisy ampitahoronareo eto. Efa tsy rary ny ataon'ireo tsy manara-dalàna fa tsy manakatra amin'ny farantsika Efa hitatsika zavatra tsy netretraretra. Ny tena ataoko dia zao. Vohin'ny ray mandeha tsy fahalalàna. Vohy fanorony fa tsy fahaiza. Ary mbola ka vohy fanotelo amin'izao tsika dalàna. Tsy anaiky tsika zay député dia tsy anaiky tsony. Amin'ny fanakatsakana ataon'ny président mitodika manokana amin'ny mpitandro filaminana eto. Lehibe anareo rehefa mifona fa nareo ndray ve tsy fony efa mba tokony fony nareo zalafa zakatsakatsakana ny lalana. Teny kely tiana ampitaina amintsika fotsiny itsika vorolanina ohatr'izao dia mila mifanetana.
mila mirahina manana filosahy itsika dia tsy maintsy manaraka zay fa sahiny ny filoha zay eferaha malala fa asana jolambotony eto ty jadona no eto noho izany ailana fasahina tanteraka tsy emitry ny sony izahay ho ny tia mandroany natony ahoana eri-pamoretana tao aminay efa ohatra tsara ary hoarahina ny fahasahin'ny filoha nasionaly na toko tia mandroany iny didijadona sy raha matahoran-trano no ataon'ny mpitondra ankehitriny tsy mazava ho ny vondrona RMDM ny fanakatsiakanana ireo antoko politika manampy ny CNI amin'ny asany izay manentana ny olona hisoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana hatranga hita matetika izao ny fanakanana ny filoha Marc Ravalomanana toy ny tany Manjakandriana tamin'ity androany ity Ravy Zafimaina sy Mateo Prince. Fanontaniana maro no angatany rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara valiny mahakasika ny fanakatsakanana lavareny ny filoha Ravalomanana nataon'ny mpitondra ampiasaina antika lalàna mpitandro filaminana tsy avela ihany koa anefa ny antoko politika nentana ny olom-pirenena amin'ny fifidianana ho avy lasa fanapahan-kevitra na jadona no tia napetraka eto amin'ity firenena ity ina ary le tiana hosakanana le izy manao an'ity asa ty ve no hosakanana mba tsy sisy ny fifidianana zay ve no anakanana azy sa le vahoaka zay hoentanina hisoratra ao anaty listy ny mpifidy ve no hosakanana mba tsy andeha makany tokony hazava koa le antony anakanana azy tsika iarahantsika mahita sy araha malala fa ny antodin'le olona dia mazava ary ny zavatra ataony dia mazava hoe anentana ny olona mba hisoratra anarana ao anatin'ilay listy satria efa manakaiky ny fotoana zay ataperan'ilay fepitoana ka mbola tsy tratra le tanjony dia miezaka zany mpanao politiky manao an'izay asa zay dia sanatrive ka mieritreritra hanao tetezamita zany ty fitondram-panjakana ty dia mamorona tsanga tsy hamanora rehetrarehetra zao mba hahatateraka zay zavatra eritreretiny tiany atao firenena iaraha-manana ny Madagasikara ary ny rehetra dia manana zoan'io hevitra indrindra ireo manohitra ny fanjakana tsy ny fanakatsakanana tahaka an'izao ihany fa ny fanehoan-kevitra rehetra avelao alalaka tompoko mahaiza mandray lesona fa tsy morane ny mibaby ny vokatry ny natao satria vahoaka malagasy te manana ny heviny tsy voatery ny hevitra ao ihany no hevitry ny vahoaka malagasy fa manana ny heviny koa io avelao alalaka ilazainy koa teo anivony RMDM fa ho mafy kokoa noho ny tany aloha ny korontana isy aorian'ny fifidianana raha tsy miova famindra-teny izao ny mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany saingy tombontsoan'olombitsy no voaharo eto amintsika raika amin'izay vaovao izay hatrany tandimon-doza ny demokrasia sy ny fahafana maneho hevitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hony avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga androany na ny MMM izany tsy voaja intsony ny olom-boafidy sy ny antoko politika manana ny sata sy ny lalàna mifehy azy ando miaratiana andry rakoto malala Manameloka tanteraka ny fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny raika amin'ny 30 martsa lasa teo izay mandrara ireo hetsika ara-politika atao ankalamanjana ankoatra ireo hetsika karakarain'ny mpitondra fanjakana any antoko malagasy miaramiainga voatotoina ary vohitsakitsaka tanteraka ny asan'ny demokrasia eto Madagasikara hoy nambaran'izy ireo manana didy amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ny antoko politika sy ny olom-boafidy ka tsy tokony ho ferana amin'izany mariky ny fanampenam-bava nefa ny zava-misy ankehitriny ary tsy manaja ny zo ny olom-boafidy tsy misy antom-pisian'ny antoko politika raha ohatra ka ohatran'izay ny fomba hanaovana ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena satria manana andraikitra ikolokolo sy anabe ny olom-pirenena ny antoko politika ao anatin'io gouvernement ny fitondrana ankehitriny io ane voatsiely nisy ministra nitaky an'izany fahafahana maneho hevitra akalamanjany zany ary aokotsika tsy hanao ririn-dasa tsitsarona fa dia mahagaga anay ihany hoe androany a dia ny ao anatin'io fanjakana io indray no manao an'izany toetra mamoehatra manidy ny vavan'ny malagasy zany raha ohatra ka te aneho hevitra raha ohatra ka fitondrana mbola mahatoky an'izany fananana vahoaka zany ianao a tsy hitako ny olana anakanana an'ireo antoko hafa aneho hevitra ary ny tena mahavariana dia fomba fanao efanilozany toetrandro ny didiny besandry sy ny famerana ny olom-pirenena aneho hevitra sy famory ampilaminana
arovany andiny faharoapolo amin'ny fanambarany iray sampirenena mahakasika ny zon'olombelona sy ny andiny fafolo amin'ny lalam-panorenana malagasy izany tsy mahay makalesona tamin'izay efa trangany ainana teto ny mpitondra ankehitriny ka mahasamana itsakitsaka izany zo izany kaletra miara mahita azy eo fa ny olona ny rehefa tapenam-bava manahirany efa niainana zany ary tsika tsy mahay mandray lesona efa niainana zany fanakatsakana ao anatin'ny fanehoan-kevitra zany dia tsika miara mahita hiara hita eo tsika no avy rehefa eo inona ny mety ho fiatraika an'izany lesona efa niainantsika tany aloha zany dia hitatsika eo inona ny vokatra zany fa ny olona rehefa sakanana ao anatin'ny fanehoan-kevitra dia manahirana fitondrana fatrapadika sy mpanitsakitsakana lana no mijoro ankehitriny porofon'izany fametrana ity fitondrana ity ny kianjany demokrasia iarovana ny fahalalahana maneho hevitra sy mifamory ny 17 janoary 2024 kanefa izy ireo indray no manitsakitsaka izany tsy mahagaga raha izao ny hafaran'ny firenena izy ireo tokony ohatra indray no manao fietsika tsy mendrika manohitohina ny fahafahany rehetra mahasamijoro sy miteny ny zava-misy marina ankehitriny fa antoko politika maromaro no miray feo amin'ny Filomary Karavalomanana ka nanao fanambarana manameloka ny fanambarana nataon'ny ministry ny Atitany Androany fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena ary tsy fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay fanankatoavin'ny Madagasikara iny fanambarana nataon'ny ministra iny ny antsiprian'izay mpanao politika maromaro no miaraka manao fanambarana amin'ny Filomary Karavalomanana manoloana amin'ny fanambarana nataona Andriamatoa ministry ny Atitany izay midika avy hatrany ho baiko mena ireo solom-pitena mpanjakana manerana ny lotsy milaza ny tsy fahamezan-dalana intsony ny fanatanterana famorim-bahoaka ara-politika akanamanjana manomboka izao dia manao izao fanambarana izao izahay antoko sy fikambanana politika izay manao sy ny eto ambany ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nankatoavin'ny fanjakana malagasy dia milaza amin'ny andininy faharoapolo fa ny olona rehetra dia manana zo ivory malalaka siditra anaty fikambanana ny andininy fahafolo amin'ny lalam-pandrenana malagasy dia manambara fa ny fahalalahana maneho hevitra sy mitendry ny fahalalahana ny eo amin'ny fifandraisana ny fahalalahana manao gazety ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na anorina fikambanana ny fahalalahana ivory agny malalaka ny fahalalahana mivezivezy ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia miantohan'ny rehetra ary tsy azo ileferana raha tsy hoe fanajana ny fahalalahana sy ny zony hafa sonoho ny fahanterana hiaro ny filaminam-bahoaka ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana ny lalàna fehizoro laharana 24 tsipika 8 tamin'ny 1 Mey 24 mikasika amin'ny fifidianana sy mifampielezan-kevi-bahoaka ao amin'ny andininy 550 andalana fahatelo dia milaza famelohan'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ofisialy amin'ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevi-bahoaka ny antoko politika dia mandray anjara amin'ny fanentanana amin'ny fianarana politika ao anatin'ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna ny laharana faha 1 tsipika 8 mikasika ny antoko politika dia manambara ao amin'ny andininy 120 fa ny antoko politika dia manana didy anofana ny mpikambana ao aminy anentana ny vahoaka andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ara-politika ary anao tatitra mikasika ny raharaha ara-politika ny andininy 20 ao amin'ny lalàna mikasika ny antoko politika voalaza eo ambony io dia manambara fa ny fihetsiketsehana sy ny famorim-bahoaka ataon'ny antoko politika dia malalaka tsy maintsy manaja ny lalàna manake mikasika io fihetsiketsehany io sy ny famorim-bahoaka izy ireny ny fanapahana laharana 5 tsipika HCC bara D3 tamin'ny 3 Mey 24 dia milaza fa ny famerana ny fahalalahana ivory amin'ny vanim-potoana amin'ny fifidianana dia tsy maintsy amarinina amin'ny mety sy ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka araka ireo andinin-dalàna voatanisy eo ambony ireo dia ambaranay fa fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy fandikana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena ary tsy fanajana ny fifandrarana iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara ny tsy fanomezana alalana ny antoko sy ny fikambanana politika anatanteraka fanomirim-bahoaka ankalamanjana manerana ny nosy fanososiana demokrasia sy finiavana ambolo-korontana eto amin'ny firenena ny famerana sy sakana ary fampiroroana atao amin'ny fandreo famorim-bahoaka tanterahany antoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana kanefa etsakilany ny fitondrana sy ny antoko politika miaraka aminy malalaka mamory vahoaka na eny an-dalambe aza farakireny vavao efa netana tamintsika teo ireny dia tao amin'ny distrika ny Manjakandriana tapany atsimo no nanohizan'ny antoko Madagasikara ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana fanampanazavana. Efa vita avokoa ny fitetezana fokotany tato amin'ny distrika ny Manjakandriana tapany atsimo sy avaratra nataon'ny mpikambany 5
niompany indrindra tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena hiditra ao anaty lisym-pifidianana mazoto amin'ny fisoratana anarana ny olona tato amin'ity distrikt ity na izany asa mitoetrany ny fanentanana ny olom-pirenena dia zao a faharoa ny atongavana ety a dia manentana ny membre amin'ny atokotiko Madagasikara sy ny olona tsotra na ny RMDM isoratra anarana ao anatin'ny liste ny mpifidy ty zany a apetraka amin'iren'ilay tanao ty apetraka amin'ireny rindrina anina be reny andana azonao alainy ty hozaraina anareo a amin'ireo le district sy le commune ary fokotany dia ty ny atsika ty ny izy hoe soraty ao anatin'ny liste ny mpifidy a ny anaranao arao maso ny liste ny mpifidy raha tsy voasoratra ao anatin'ny liste ny mpifidy ny anaranao a tsy afaka andatsabato ianao atambadika ato zay ty tsy afaka andatsabato ianao tsy afaka ilatsaka hovidiny ianao tsy afaka hotendrena mpikambana akory ianao ao anatin'ny birao a fandatsaham-bato tsy afaka anaramaso a ny fifidianana ianao ary tsy afaka anao fitarainana sy ametraka fitoriana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna tena zava-dehibe a ny anaranareo anatin'ny liste mpifidy adidy voalohany ho an'ny olom-pirenena ny fisoratana anarana ao anaty lisym-pifidianana efa fandraisana andraikitra lehibe izany amin'ny fanovana tiana apetraka eto Madagasikara aokotsika tsy rorosaina fa tao mpifidianana ty taony ity ary ny voalaza teo dia ny vehivavy sy ny tanora ny tena mahalala ny tena fahasahirana ny vahoaka kehitriny satria ny vehivavy a mahalala ny zava-misy ao atokantrano mahalala ny fiakarany vidim-piainana ny tanora firisan-jaton'ny tanora na vita fianarana zao tsy mahita asa tsy misy ninona atao intsony noho izany ny ahafahana miala ao anatin'izay ny ahafahana manova ny fiainan'ny vahoaka malagasy a dia tsisy afa-tsy ny fahatongavana eo amin'ny fahefana ka miara-mientana entanina ny tanora entanina ny vehivavy a mba hanentana ny olom-pirenena rehetra aloha isoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana ary rehefa aveo ho tonga andeha hifidy a rehefa tonga ny fotoam-pifidianana aza manaiky rebireben'ny olona isika amina resaka politika hoe tsisy idiranay zany politika zany na zay le politika misy miezaka manimba ny politika fa isika tsy maintsy mijoro manoloana an'izay raha tsy hanao an'izany tsika izany andrasantsika hanao an'izany eo mbola betsaka ny komina tsy nahavitana ny fanentanana itoatrany izany ho an'ny timina no tanterahina androany nandritra ity fotoana ity ihany-ko ny fifampiarabanana tratrany taona ho an'ny antoko teto amin'ny distrika ny Manjakandriana fiakaran'ny vidim-piainana tsy fandriampahalemana olona ny fampianarana mitovy avokoa ny olana sedrain'ny malagasy ankehitriny izay tsy hita soritra akory anefa ny vahaolana aroson'ny fitonam-panjakana manoloana izany izay manenjika ny mpanohitra no tena antonasany Jessica Miray sy Tahirnena aingana be ny fandraisana fanampahan-kevitra ataon'ny fitondrana vao mikasika ny mpanohitra miravoravo tanàna kosa ary mitaza-potsiny vao hitady vahaolana amin'ny sosialim-bahoaka 5 taona izay miamy totongana hatrany fiainam-bahoaka vidim-piainana efa tsy araka intsony ny fiakarany ny tsy fandriampahalemana efa mampiteny ny mona mitovy avokoa ny olana isaky ny komina tsy mahay mitantana ny mpitondra tsy mahafantatra ny lahara-pahamehana alain-dralahy zao mivary eny an-tsaha draindrain-dralahy mivary eny an-tsaha ny alabotry ninona le gendarme sy polisy nefa tsy manao ininona ty fa ombeny io a ary memorongatra tena mitarainy zay e apitao zao afatra zao a fa memitombo ary mitady tsy ho zakany olona fa anaonao foana ange le olona ny tenako dia mananjanaka sy mananjafy mianatra amin'ny EPP fa sekolim-panjakana dia misy fandaharam-potoanandry zareo tsy fantatra inona ny antony fa manao katinina ondry zareo amin'izao vanim-potoana fahavaratra zao a amin'ny talata sy alakamisy dia le ankizy zanaky ny tena no asiny mitondra vary avy any an-trano mitondra kitay mitondra vola ividianam-bary nefa ny fiainana efa mafy dia mafy dia tsy haiko mihitsy ireo olona inona ny antony zamba dia tena fieritretako azy dia fandriana le vahoaka madinika ho reraka ny fahasahiranana ny tsy fandriampahalemana dia iraisana daholo io fa ny tena mampalelo any tatsa monsieur le président dia zao ny vidim-bokatra miaina dia miaina ny mpambokatra vary zay tsy mpambokatra vary firy akory fa ny zavatra ilainy andavanandro miakatra dia miakatra saribao ny velomban'ny olona any aminay lalana simba ny ala ohatrany misy zany hoe fanamby zany dia asarotina ny fakana ny
permis de coupe zany hoe efa sahirana le voaka de mbola sairanina ihany ny tsy fandriam-palembana mamely lalana inona moa zany ny anaitsatsa tamin'ny andronao de nisy ny atao hoe pesdera zay namatsy anay ka de maniry zay no atongavanao mba iverenana zany tsara trany mampatsiasy mampahafantatra fa mahery ny 4 miliara dolara nitrosana amin'ny mpabeny izao fitondrany izao ny firenentsika sy ny taranaka aoriana efa tafiakatra hatramin'ny 2.9 isan-jato amin'izao ny tahany fahantrana aina nisy nikorotana eto amin'ny firenena mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana raha mbola miziriziry tsy manova ny fomba fiasan'ny CNIS ny ACC izy ireo mihitsy no fototry ny korotana amin'izay fotoana izay mipetraka ihany koa ny ayainy antoko politika maro sy ny olom-pirenena mahakasika ny fahaleovantenan'ireto rafitra roa ireto amin'ny fanapa-kevitra raisin'izy ireo onjaraina Naivomanana sy Mathieu Prince mbola mampametra-panontaniana nisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra eto amintsika raha ny fomba fiasan'ny HCC sy ny CENI amin'izao no jerena ho ny filoham-pirenena teo aloha nandritry ny fivanianany tao anatin'ny fandaharana iray tamina fahitalavitra tsy miankina tsy tantaratra amin'ny fanapa-kevitra raisin'ny HCC ny fahaleovantenan'ity rafitra iray misana ny fitsarana ny fifidianana ity anisany efa nilaza sy ny antsoantso amin'izay tsy fahaleovantenany CENI sy ny ACC izay ihany koa ny solombam-bahoaka nanao soniny taratasy fitsim-pahapitokisana ny governemanta ahina nisy ny korontana eto amin'ny firenena raha tsy manova fomba fiasan'ny CENI sy ny ACC ary ny ekipan'ny fitondrana amin'izao no fototra izay korontana mety iseho izay raha mbola miziriziry mitsabaka amin'ny asan'ny CENI sy ny ACC any izy ireo amin'izao fotoana izao mbola misy ny adefitra mba hoe ny CENI ange ka tena tsy inclusif hoy ny fitenenana fa toatra mbola izy samy izy daholo ihany no anatiny ao ny ACC rehefa jerena dia ohatran'izany koa ary rehefa jerena eo amin'ireo fanapa-kevitra maro raisy ny ACC dia lasa mipetraka le barangy hoe ohatray tena anao marina ve izay ampisy ny fifidianana madio sy mangarahara sy ny sisa zay ingeny natonga an'ireo le député raha tadidinao voatsela teny amin'ny leintsy PDB ny sosikevitra izay nentinay tamin'izany fotoana izany anatsarana ny lampifidianana io fa inona zavatra nisy natezitra ny hafa le izy natonga ny ACC nandray an'le fanapa-kevitra hoe reto dia isoronay ao anatin'ireo tolo-kevitra nataonareo maromaro nge raha milaza aminao fa jereo reny sosikevitra rehetra reny amin'izao fotoana izao dia adi-hevitra be mihitsy ny fanaovana le lisy-mpifidiana izay tena manahirana amin'izao fotoana izao nefa ny tena efa 20 volana 7 volana nitondrany resaka ihany koa mahakasika ireo foto-drafitrasa maromaro izay tamin'ny fitaom-pitondrany nambohan'ny asa anisan'izany ny rokady izay ebebony mpitondra ankehitriny tafiditra ao anatin'ny continuité de l'état ireny foto-drafitrasa ireny fa tsy ity fitondrany ity mihitsy akory no nanao azy efa any daholo no sary rehetrarehetra hoe le rajonary mampianana fa teo nametraka n'ity négocian'izao napetraka na rokady io natany amin'ny parafaravolo io tamin'ny PC 23 io natany ambilibe io efa tena tafalatsaka tanteraka anatin'ny fahantrana ihany koa izy ny vahoaka malagasy ankehitriny raha nentontany safarany dia tafakatra hatrany amin'ny 120 isan-jato ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika anjanontsika treo ny vaovaon'ny politika fa hivadika lafim-baovao hafa isika amin'ireto vaovao manaraka ireto asimba ny fahantrana ny fiarahamonina malagasy ankehitriny sy tsy mipetraka araka ny tokony izy intsony ny maha-olona ny olona manjaka ny gaboraraka sy ny tsy fanajana ny zony olombelona fanadihadina nataony Ando Miaratina Andry Rakotomalala mampiorikoditra ny toe-java-misy eo amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny manjaka ny herisetra amin'ny endriny maro izay mety mitarika hatramin'ny fahafatesana ka lasipatra amin'izany ny zaza sy ny ankizy tato anatin'ny andro maromaro sesilany ny trangana famonoana sy fampijaliana zaza sy ankizy ao ireo hiara-ny vono ankitsirano miafara amin'ny fahafatesana ny fanolanana ny alatra ny herisetra arabatana sy ara-moraly samihafa izay ataon'ny ray aman-dreny na olona akaiky ihany potiky ny fahantrana ny fiarahamonina ka mitarika ny olona vandoza sy anao fietsika mamoetra tahaka izany eo ihany koa ny tsy fahafezana fihetsempo sy ny tsy fisina atahotra intsony ilay pahary goragora ny sazy sy ny famaizana ka mampirongatra ny herisetra eto amintsika raha amin'ny anankiray iny zay dia ilay te-tsaina misy ny tena efa simba satria hitanao ndraindray ngeny matetika ngeny ray mpianakaviana sy ny dagatony ohatraotra izany ny anadany reny manolona an'ilay ankizy dia maty fa tsy voatery hoe ty ivelany fa ilay te-tsaina misy zany tena mila amboarina koa izay koa ilay
amin'le anankiray iny le toe-tsainy gasy misy zany mila amboarina fa tsy tokony manao eritreritra ohatry zany satria am'le hitanao le asa zany tsisy dia nefa ninany sakafo isan'andro ny vidim-piainana miakatra foana tsisy fidinany mihitsiny dia farany dia manitatra zavatra rasy le gasy na tokony tsy hanao an'izany ary zay aloha araka ny satria rehefa mahantra ny firenena dia tsy ampy fahalalana ny olona ho aminy dia fahatelo izay zavatra lehibe indrindra dia ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra izay fieritreretana ny olon-kafa mitovy amin'ny biby dia na ny aina arazy dia samy manala anazy. Raha ny antotanisa ankizy 9 iara-ny famaizana mampiasa herisetra amin'ny endrika sazy ara-batana na fanararaotana rantsaina raha ny tatitra nataony UNICEF. Ankizy 2 manambady na miditra amin'ny fiaran'olon-droa alohan'ny 17 taonany mahatonga ny Madagasikara ho iray amin'ireo firenena manana tambony indrindra maneran-tany amin'ny fanampanambadiana ny zaza tsy ampy taona. Misy ny lalàna miaro ny izony ankizy eto Madagasikara saingolana ny tsy fampiaran-jany tsy vitany vava ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy fa ilana fandraisana andraikitry ny rehetra. Fa mbola olana mipetraka eto amintsika ny tsy fisian'ny drafim-panajariana ny tanàna ka mahatonga fanorenana trano tsy ara-dalàna marobe manome vahana izany ihany koa ny fisiana kolikoly amin'ny antanan-tohatra samihafa ka mahatonga loza ho amin'ny fiarahamonina ankoatra izay tsy mifanaraka amin'ny fenitra takiana ny fanamboaran-dalana no sady tsy misy fikojakojana ihany koa. Ravorazafy-maina sy Mathieu Prince. Tokony alana ny fanorenana amin'ny toerana tsy azo anaovana izany no manam-pahaizana. Tsy fahazara malagasy anefa ny maka injiniera manokana momba ny tao-trano noho ny sarany lafo fa eo ihany koa ny fahalafosan'ny kojakoja fananganana trano. Miampy ny kabraraka misy eny anivon'ny komina sasantsasany izany ka mahatonga fanorenana tsy ara-dalàna izay mety hitera-doza ho an'ny manodidina. Misy ny mitritra le trano ohatra na koa hoe manto be ny fototry le trano zay moa le zavatra nitsanga farany teo izay hoe nisy dalina tao ambany ary dia nahisy rano foana. Rano aloha anisan'ny fahavalon'ny fototra voalohany indrindra ary izay no anisan'ny tsara jerena meloha alohan'ny fanorenana trano. Eny an-tanimbary no azo atao fa raha ny milakan-drano rano mandeha zany tsy tokony anaovana fanorenana mihitsy. Raha tsy hoe mitritra be le izy na ohatra nefa ny ala ny tafony efa hitanao hoe mizongozona ihany koa le izy indrindra moa trano gasy dia fantatra amin'izay fotoana izay fa manano tany na ny loza. Ny fondation indray aloha rehefa eny amin'ny tanimbary rehefa vita tsara ny atao lasako an'izany ny étude rehetra tsy tokony hisy ny olana. Toy ny trano ilaina kojakojana ihany koa ny lalana. Manana andraikitra amin'izany ny olona manamorona ireny lalana ireny ankoatra ny fitondram-panjakana no tsy fahampiany fikojakojana nefa asimbatra amin'ny 20 isanjato ny lalana eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra. Betsaka ihany koa nefa ny fahasimbana teraka izany miampy ny lozam-pifamoivoizana. Ny antony voalohany mahatonga an'izy io zany dia ny tsy fanaovana fikojakojana azy satria raha lavaka kely 20 cm izy ohatra nefa tonga efa dinosaure izy amin'izao fotoana izao. Izay anisan'ny mahasimba an'ilay izy. Faharoa moa ny tsika manamorona lalana ihany koa dia misy andraikitra kely ihany koa satria raha mahatsikaro tsika izay lalana manamorona lalana rehetra dia simba daholo amin'ilay fanipazana rano satria ny rano anisan'ny tsy tiany goudron voalohany zany amin'izy io. Ny zavatra tsara atao amin'ny resaka hoe fikarakarana lalana zany mba tsy hasimba azy dia fikojakojana azy aloha satria vao vita izy dia tokony kojakojaina foana esorina ny bozaka izay tapina tapenana ary anisan'ny zavatra tsy nataony izao fanjakana izao mihitsy izay nandritra n'izay fotoana maro izay. Ilaina trano manaraka ny toromarika avy amin'ny tompony andraikitra Isatsokajiny mba hisorohana melony loza. Mila fikojakojana ihany koa ny trano fonenana indrindra ireo trano efa niorina am-polo taonany mahery. Piasa efatra ao amin'ny ivon-toerana nasionaly fanofanana ara-pedagojika na INFP Mahamasina no nampiatoana avy hatrany tamin'ny asany manodidina ny 70 kosa ireo tsy nandray karama 3 volana miantso ny ministeran'ny fampianarana izy ireo noho izany amaly ny fitakiny. Ravorazafy-maina sy Mathieu Prince. Antson'izay sy raha matahora no mahazo ireo mpiasa ECD izay mitaky ny karama 3 volana tsy voalohan'ny fanjakana sy ny ampidirana azy ireo mpiasam-panjakana raikitra. Roa taona mahery no efa niasa teto anivon'ny toerana nasionaly fanofanana ara-pedagojika izy ireo ary tokony hanavao ny fifanarana araka fantelo ny volana Desambra farany teo saingy noty fampiatoana tsy nisy andrasandraso no takalon'izany. Any ambadika nefa misy amin'ny naman'izy ireo tafiditra mpiasam-panjakana. Fa efatra mianada ihany no tafiditra tao anatin'le noty izay to midika hoe olona siblena le efatra mianada. Siblena amin'inona nefa zahay tsy migreby tsy migafy ataon'ny asa. Misy namanay tokoa efa tafiditra mpiasam-panjakana izay mahitahita
tsy indrina mihitsy hoe izay mahitahita mangataka izahay rehetra mba ho raisy no mpiasa-panjakana raikitra amin'izao fefa 2 taona mahery no nampanantenana anay ary efa ao amin'ny SP any DRH ny dossier anay misy ny noty efa nomenanay momba izany izay manatsahatra anay amin'ny asa nivoaka tamin'ny 24 mars lasa teo. Tsy afaka mandray fanapahan-kevitra samiriry ihany koa ny INFP amin'ny lafiny rehetra ho ny tompony andraikitra miankina amin'ny fivorian'ny filan-kevim-pitantanana ny famahana ny olana rehetra. CDR zareo rehefa tapotra ny contrat tamin'ny volana décembre dia normal zany raha ohatra hoe tsy misy tsony ny aorianan'izay. Ny conseil d'administration manapaka mombamomba ny INFP sy ny hoavin'ny INFP dia aorianan'izay miverina amin'ny rehetrarehetra manome vaovao hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra tapaka. Nanamafy ireto mpiasa ireto fa tsy mitokana ary mitakosa ny andoavana ny karamany volana janoary febroary ary volana martsa sambany teo amin'ny tantarany INFP no nisy fandroana sy tidijadona toy izao ho iatran'izy ireo. Faraikitra ihany koa ny grevin'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo tamin'ity androany ity saika nahitana izay fitokonana izay avokoa ireo université manerana ny faritra dia ny tao Tomasina ny tao Majanga ary ny tao Fianaratsoa mitovy avokoa ny fitakiana dia ny andoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo hamandritra ny 5 volana eo ihany koa ny fanatsarana sy ny fampitaovana azy ireo eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa raha ho an'ny tao Andrainjato Fianaratsoa manokana dia nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra raikitra ny torabato sy ny fanapoahana bomba mandatsa dranomaso mpianatra iray ihany koa no fantatra fa voasambotra tao Fianaratsoa raha ny fampitambavao. Fa tafiditra ao anatin'ireo vakoka eny amin'ny faritry malaza ny fasana fitomian-dalana izay nisy namaky ny asabotsy alina lasa teo tsy voaja intsony ny soatoavana malagasy dia ny fanajana ny razam-betany aloha ary manaporofo izany ity vaky fasana teny malaza ity fa mety avetana tanteraka ny asina mamalagasy ny tranga toy izao raha ny fanazavana onjalalaina ranaivomanana sy Mathieu Prince. Fasana iray teny malaza ampitatafika no nisy namaky ny sabotsy alina teo. Ankizy nandalo teny amin'ny manodidina no nahatsikatra ilay fasana vaky ka nampandre avetrano manodidina sy ny tompony andraikitra isan'ambaratongany ary ny tompo-pasana. Tafiditra ao anatin'ireo fasana fitomian-dalana ity nisy namaky ity lasan'ireo mpangalatra avokoa ny ankamaroan'ireo taolapaty tao am-pasana ka vatana 5 efa tsy misy karandosy isa no hajanon'izy ireo. Zavatra tena mahasosotra amin'ilay izy moa zany dia hoe le fametavetana ny soatoavana malagasy isika dia malagasy dia manaja an'izany hoe ohatrany ahoana ny maty ny anahita amin'ny 2 taona no nampidirina farany tao le lamba nandrakofana anazy farany sisany eo ambony tazana eo fa le razana tsy hita tonga teny zahay rehefa niditra tao anaty fasana dia niborany zareo daholy izy rehetra zany hoe tsisy fantatra tsony zany hoe tia razanianina na tia razanianina na tia razanianina razambe dia nararany eo amin'ny couloir farafara telo koa le ilany reo zany no niravany tanteraka mihitsy. Efa mandeha amin'izao fotoan'izao ny fanadihadiana ahafantarana ny olona nanao ity vaky fasana ity. Ahitana taritra ny fahaverezana sy soatoavana malagasy ny trangatoy ity ny sioteny malaza ity. Ny malagasy izay fatra-panajy ireo loharano nipoirana kanefa efa very asina tanteraka izany soatoavana izany ankehitriny. Vaovao ny toetra ny andro kosa indray dia azo vahana hatrany ny oram-baratra amin'ny ilany Andrefanosy isitraka izany ihany koa ny Afoatany sy ny ilany Atsimo Atsinanana atao anatin'ny 3 andro manaraka raha ny fampitambavao teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro tsy hisy ny mety fiforonana rivotoza mandritra ity herinandro ity Ando Miaratina Andry Rakotomalala. Anjakatrano ny orana tandrifin-drahona mety aray kotrika amin'ny faritra maro manerana Nosy azo vahana oram-baratra amin'ny ilany Andrefanosy azo ny anjara orany koa ny Afoatany sy ny ilany Atsimo Atsinanana indrindra ny amin'ny alina atao anatin'ny 3 andro avy mandritra ity herinandro ity tsy mbola inany mety ho fiforonana rivotoza tsy misy ihany koa ny fampitandremana amin'ny Abetsahandro-Tsakorana. Saka ny tolakandro aloha no tena hipetrahana izy io dia ny amin'ny alina moa zany mikisaka kely any amin'ny morontsiraka Atsimo Atsinanana Nosy ny orana
ny abetsahana rotsakorana saika amin'ny akapobeny aloha zany a ny faritra miainan'le rotsakorana dia no izy mitoy mitsesitsesy zany le orana mahatonga ny rano a somary mety misy fiakarana ho ana faritra sasana fa raha amin'ny akapobeny aloha zany dia tsy dia misy ny ataontsika hoe orana betsaka ao anatina 420 ora latsaka ny maripana amin'ny akapobeny indrindra amin'ny afovoantany mety hisy herika aza ny maraina mitarika izany raha ny maripana kosa mahadina ny 420 hatramin'ny 5 degré C ny maripana ny maraina ary eo anelanela ny 420 hatramin'ny 5 degré C kosa ny tolakandro. Pejy ny finoana kosa indray nanomboka ny alahady teo tamin'ny alalan'ny alahady ny sapakazo na sapandrofiany herinandro masina ho an'ny mpino kristianina herinandro natokana iomanana andraisana ny fetin'ny pasika izay ankalazaina ny alahady ho avy izao fotoana izay manandanja indrindra ho an'ny mpino kristianina ando miaratina andry rakoto malala. Mitsingerina ny fotoana farany niarahany Jesoa tamin'ny mpianany mialony ny hafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Samy mankalaza ny herinandro masina ny mpino kristianina rehetra nanomboka ny alahady ny sampandrofi teo. Tsy fombafomba na fihetsiketsehana fotsiny herinandro masina fa fotoana fanomanantena andraisana ny pasika izay fototra ijoroan'ny finoana kristianina satria nandreseny ilay mpamonjy ny fahafatesana sy ny tsanganany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Mariana amin'ny alala ny fanompom-pivavahana zany. Mazava ho azy a fampopovavahana amin'izao fotoana zao zany zay fampopovavahana fa ny tena ivon'izy io a dia ataoko hoe ny alaka misy masina ny alaka misy masina io mantsy zany nandrenan'i Jesosy Kristy ny atao hoe fanasan'ny tompo a niaraka tamin'ny mpianany tamin'izany fotoana izany dia miezaka mahatsiaro an'izany a ny fiangonana ray manontolo fiangonana kristianina dia manatanteraka ny fanasan'ny tompo ihany koa ny kristianina amin'io alaka misy masina io dia ny zoma zany a ho an'ny fiangonana FJKM manokana dia manatanteraka fifadikanina mandritry ny tontolon'ny andro ny dikan'le izy a any hoe fampopovavahana miampy fifadikanina dikan'le izy any dia ahatsiaro mila mahatsiaro zany ny kristianina hoe ny jaly a ary maty mihitsy ny tompo a dia mila manahaka an'izay zany ny kristianina mandritra n'izay zoma masina izay. Miaina sy mivelona amin'ny fandresena ny olona mandray an'i Jesosy Kristy. Misy ny toetra tokony ananany rehetra azony izany. Nandresy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy a dia omeny ny olona izay fandreseny izay zany hoe ny olona mankalaza ny andro pasika dia mila miaina sy mivelona amin'izany fandresena izany. Dia le fandresena tsy azo raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy a dia mila mino azy zany ny olona, mila mandray azy ny olona, mila resy lahatra amin'ny fanarahande azy ny olona dia manompo azy a mba hanomezana izany fandresena omeny ny olona izany. Anan'ny tompo io ny loha hevitra ampanjiny ao nivony sany FJKM. Miainga avy amin'ny loha hevitra eo avokoa ny ompana ny soratra masina sy ny perikupa rehetra mandritra ity volana aprily ity. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka iraisampirenena miomana amin'ny fitsarana azy ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump amin'izao fotoana izao. Raha pitso no fantatra fa fotoana voatondro hanatanterahina izany raha ny loharambavao onjalanina ny omanana sy Mateo Prince. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny États-Unis no nisy filoham-pirenena amerikanina teo aloha hiakatra fitsarana. Ho mafy ny fitandrona filaminana mandritra izany raha ny fantatra. Ho an'ny androany, tao amin'ny trano no natory Donald Trump izay efa nanaovana fiambenana enjana ary koa raha maso akaiky. Ho andra-pitso fiara manokana no hitondra ity farany mandritra ny lalana 4.5 kilometatra miazo ny fitsarana. Anarivo no mpitandro filaminana ahetsika mandritra ny fotoam-pitsarana azy, isoroana mialoha izay mety ho fihetsiketsehana manoloana ny fitsarana. Telopolo mahery eo moa rehefa fiampangana ity filoham-pirenena amerikanina teo aloha ity. Dingana marobe tsy maintsy atao mandritra izay fitsarana rapitso izay toy ny fakana ny lavitondron'i Donald Trump sy ny maro hafa. Nangataka ny tsy asiana rojo vy moa ny tenany ary mbola barainga ihany koa ny fakana sary tapaka azy na ilay antsoina hoe mugshot izay natokana ho andro gadra amerikanina raha toka voahelika ny fitsarana. Andrasana nefa izay mety ho valim-pitsarana amin'izany. Nanamafy raha teo i Donald Trump fa tsy meloka ary hitazony izany hatramin'ny farany. Ny fandarana ona marina, ny fandarana Global News ary ny fandarana dinika ireo no arainao avetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Avatar, la voix de l'eau ny sampana fampalalam-baovao. Mamy fotoana anao ho amin'ny rampitso indray. Velomary tompoko.